Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar revuga Natura. Izenufkar n'avait Zafka, si peur de carité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, nature, manulcho anao ni vavao. Natsipinisy tany amin'ny tribunal misana ny raha-mpanjakana avokoa ny tsy fahombiazana teo amin'ny fikarakarana ny fividianana. Mbola nasany laza ny filohan'ity rafitra ity androany fa nanara-dalàna na dia saika isaky ny distrika azy ny fitarizana voray. Tsy misy zava-baovao, ilalao ravalimanana no lany be ny tanàna Antananarivo araka ny vokatra vonjimaika nivoaka androany. Tsy afaka handravany antenimieram-pirenena ary tondra ny firenena amin'ny alalan'ny antenimiran-doolona ny fitondrana ho ny mpandika ny raharaham-pirenena ankehitriny. Efa ambany ny fatokisan'ny vahoaka ny fitondravan-jakana tranga izay voaporofo tamin'ny fitsipahan'ny mpifidy ny kandida HVM tamin'ireo toerana izay manana jiro sy tonga ny fampalalam-baovao maro lafy. Nandresy ny CSS terika tsy maintsy mitady vahaolana ny fanjakana manoloana ny fanadinana bakalorea. Ny tampikarama ny ministeran'ny vola sy ny tedi-bola mandritra ny telo volana no nalefa andoavana ny tampikarama ny CSS. Milamina ny fanadinana bakalorea amin'ny alatsinainy ho avy izao. Iamafy ny fitokonana ny mpiasan'ny Ziramara Apitso fanoheran'ny fanekeny fanomezana ny fitantanana ny fitoerana eny mandro seza sy ny orinasa vahiny Symbion Power mandritra ny 20 taona izay nakataovan'ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Tsy ho ela dia hifarana ny délestage raha ny fanazavan'ny minisitra Horace Garcia. Olona 7 no maty, 50 mahery no naratra omaly tany avaratra atsinana Nigeria fanafiana vaovao na voaroy ny vondrona Boko Haram. Bomba mahery vaika iray izay napetraka tao amin'ny tanàna Sambonge Gary no voalaza fanapoakan'izy ireo. Ny Atsipriana Vetrany. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano ho an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Rangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Place to go, darling. Have no place
to go. Have no place to go. Yes, with you. Nyara come now, nyara come new. Gare routière. Avec son réseau stable, où que vous soyez, Tecno au moins ne vous lâchera pas. Tecno, disponible chez Elite. Tecno, 12 plus 1 mois de garantie. Orange. Vakansie mlai, ararot ni illimité night, illimité daol ni SMS. Signant. Makanam best friends tel safidno, manjich nyala tutul, am sivural, acham enura marain, am vidin arrivolia TTC Moods, asu yanga ni 224 étoiles 3. Mlai hein? Miamans en vacances miaraka amin'ny Orange, miamans en tontolo miaraka amin'ny Orange. Ankafelindray tompoko klasy tompoko vavy no hiarabananao any tokantrano manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo manasana ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fa ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa manambahiny sika ato anatin'ny fampahalalam-baovao raha lisy ny Rina Mars tana raha lisy isan'ireo atleta malagasy niatrika ny lalaon'ny nosy tany amin'ny nosy la Réunion farany teo izay resaka amintsika mikasika ny tranga izay nanesorana ny sainam-pirenena teny aminy nandritra izay fanomezana ny medaly ho azy izay. Miarabanao raha lisy? Miaraban'ny mpijery dia miarabantsika rehetra. Iverenantsika ihany ny mikasika izay firesadresahana amin'ny ralisy izay rehefa avy eo fa anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny lafiny politika nanipy ny baolina any amin'ny tribunal misahana ny raharaham-panjakana ny senita momba ireo tsy fahatombanana ny fifidianana latsaky ny 300 ny tapa-avitrian'ny mpifidy ho an'Antananarivo renivohitra tamin'ny fifidianana kominaly farany teo. Ny kandida Lalao Ravalomanana no lany ary hitondra ny tanàna Antananarivo araka ny vokatra vonjomaika raha tsika vetrany ny fanadihadiana. Raha ny vokatra vonjomaika avy amin'ny senita ny kandida natolotry ny antoko-tiako Madagasikara Lalao Ravalomanana no lany ho ben'ny tanàna Antananarivo amin'ny Isam-bato 530 sy 500 sy 7,9 na 520 faingo 4,700. Manaraka azy Lalatina Rakotondrazafy nahazo vato 500 sy 5,5 na raiky amin'ny 30 faingo 4,500. Avy eo ery Ravalomanana vato raiky amin'ny 70 sy 300 sy 4,000 na 3 faingo 2,500. Manaraka izany ny kandidany Madavision ary Lalaramanantsoa vato 4,40 sy 500 sy 5,000 na 3 faingo 4,100. Rajery Arson Véronique avy amin'ny UNRRM Isam-bato 4,40 sy 700 sy 2,000 na 2 faingo 5,100. Andro concept ao amin'ny stand-up tana vato 7,40 sy 200 sy 2,000 na 2 faingo 4,100. Lalatina Ravololomanana avy amin'ny Panohitra nahazo ny Isam-bato 7,50 sy 700 sy 1,000 na 2 faingo 4,100. Raha ny Riarnosy Armanana avy amin'ny Antoko Arema 5,20 sy 100 sy 1,000 vato na 4 faingo 2,700 ary ny kandida Rakoto Artsifa Asombola nahazo vato 5,70 sy 700 sy 1,000 na 4 faingo 5,100. Ireo rehetra ireo izay natambatra no manome ny isany Nantatsabato ray sy 2,000 sy 7,000 sy ray etsy amin'ireo 4,30 sy 200 sy 5,000 sy 2,000 sy 1 etsy voasoratra ao anatin'ny
ny lisym-pifidianana 7,750 na 3,520 isanjato kosa ny vatomaty sy ny vatofotsy raha toa ka 8,407 ny vato manankery. Teny amin'ny senity io maraina io no nilazana Paibemaso ny valim-pifidianana isaky ny commune miisa 3,700 eo amin'ny faritany Antananarivo, ahitana ny faritra Itasy, Bongolava, Vakinankaratra ary Analamanga. Ho an'ity farany mandrina ny 700 ny tapavitrian'ny mpifidy ary ny antoko HVM no nahalany commune betsaka indrindra. Fangatahana fampitoviana isa na confrontation avy amin'ny commune roa ihany no voarain'ny senity tao amin'ny faritra Analamanga. Ny confrontation na PV aloha nisy commune vitsivitsy ihany tonga teto aminay nangataka confrontation dia nitaterahana ny izy dia hitaza hoe mazava ny vokatra. Anankiroa ihany aloha no nangataka confrontation maly dia eto amin'ny district Manjakandriana nisy commune Tsarasotry dia ny tany ny faritra Itasy koa nisy anankiray. Reo ihany fa lamina tsy dia misy olona. 7,250 tapavitrian'ny mpifidy teto amin'ny commune Andrenivohitra Antananarivo ny zomaraky amin'ny 30 Jolay lasa teo. Salany sambany rampitahina amin'ny fifidianana farany aloha izay dia ny fifidianana filohan'ny Repoblika sy ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2014 nahatratra 7,500 ny tapavitrian'ny mpifidy. Momba ireo alabaty sy ny fikasana hanova voka-pifidianana kosa indray miainga saika manerana ny nosy na ny baolina amin'ny tribunal administratif ny senita. Tsy dia misy zavatra hoe azonay ambara momba n'izany satria nambarana nantanina teo hoe roviana ny vokatra ofisialy farany avoakan'ny momba ny fifidianana iny dia ny tribunal administratif manao an'izay. Ka zany rehetra zany dia efa hentsika fa hoe misy ny efa nandeha fifidianana iny zany dia ho misy ny hoe zao sosy karazany rehetra reo dia zavatra ho zay hoe avy aloha ny fitsarana anao ny asany fa izy ny tompo-teny farany mikasika an'izany. Mahakasika ilay soratra hoe neny eo amin'ny logo na ny sary famantarana ny antoko tim kosa mbola natsipy ny senita tany amin'ny tribunal administratif ihany koa ny valiteny. Tsy afaka mihitsy zay ilaza zavatra milovo. Tsy azony atao mihitsy zany hoe isalovana ny anjara asa na mety zavatra hoe anao zavatra mety manahirana ny asan'ny fitsarana. Avy aloha ny fitsarana anao ny asany zay no zavatra misy ara-dalàna. Hoy za amin'izanareo hoe rehefa ohatra manontany anay izy hoe ahoana moa ny fandehany zavatra io dia vonona ny senita anazava ny fanapa-kevitra zay no resiny. Tsy misy idiran'ny tribunal misana ny raharaham-panjakana na ny tribunal administratif ny fikarakarana ny bileta tokana tany am-piandohana. Tsy nisy nidirany ihany koa ny fanendrena ireo solontenan'ny senita izay mikarakara ny fifidianana. Fahadisoana sy firaisana tsy kombakomba avy amin'ny senita nefa no fototry ny ankamaroan'ireo fikasana anova PV sy ny valim-pifidianana ry ankehitriny amin'ny commune maro manerana ny nosy. Na dia maro azy ireo karazam-pitarana an'ireo ary maro ny hery politika no nahita fa korontana sy fisavorotahana tanteraky ny fifidianana iny. Tsy manaiky izany ny senita ary nilaza fa nilamina ary nanara-dalàna tanteraka ny fifidianana. Hatreto araka ny kajikatsotrotra nataon'ny tompon'andraikitra nanaovana fanadihadiana teny amin'ny senita anana mpanolontsaina 30 ny antoko tiako Madagasikara, 17 kosa ny an'ny fikambanana Freedom, samy anana roa avy ny Madavision sy ny Arivon-Tambatra ary iray kosa ny an'ny kandida ambiny raha toa ka tsy anana anjara mpanolontsaina ny kandida roa hafa. Fa mbola eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany samy mametraka fitokisana tanteraka amin'ny tribunal misana ny raharaham-panjakana na ny tribunal administratif ireo antoko iantefan'ny fitarainana samy hafa toy ny hery vaovaon'i Madagasikara sy ny tiako Madagasikara. Ankilany manizingizina ny HVM fa tsy nangalabato araka ny nambarany Henri Rabarinjaka andany no matoky ny tim fa nanaraka antsakany sy andavany izay lalàna ny fifidianana izay arahantsika hatrany ny fanadihadiana. Tsy vitsy ny teboka tokony hatsaraina amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara raha nambarany solontenany antoko hery vaovaon'i Madagasikara. Izany hoe niaiky ny mpitarika sy ny lohandohany eo amin'ity antoko ity fa maro ny lesoka hita nandritra ny fifidianana farany teo. Teto amin'ny faritra Analamanga, borao-pifidianana tsy latsaky ny 520 no nahazoany antoko HVM mahazato isanjato araka ny fitanisanana atao teny amin'ny senita io maraina io. Manoloana ny resabe miapanga ny HVM nanizingizina ny iray amin'ireo mpitarika ity antoko ity fa mangarahara tanteraka ny fomba fiasa izy ireo.
Fitoriana io ke voafetrany lalàna io ety anjaran'izay mitory no mitondra an'izay porofo fa lazainy le izy fa io ke mora sy tsotra ny miteny hoe nisy an'izao na nisy an'izao fa tsy io zany dia miandritsika izay lazainy fitsarana fa antsika dia ny SVM dia miteny fa ny fitsarana dia mahaleo tena ary izy no anapaka an'izay fa izay aloha dia miteny fa izay tsy nangala-bato zany fa mirafitra. Fa isan'ireo antoko voapanga ho nandika lalàna ihany koa ny antoko timma tamin'ny nametrahana ny anarana ahafantarana ny kandidany teto Antananarivo renivohitra. Nilaza ny filohan'ny senita fa tsy andraikitra izy ireo fa any tribunal administratif ny fandraisana fepetra mikasika ny fitoriana voaray. Manamafy kosa ny solon-tena ny antoko tiako Madagasikara fa nanara-dalàna hatramin'ny farany. Izay moa zany voalazan'ny lalàna hoe afaka mitory sy maneho ny fitarahana azo ataony rehetra ho anay tiako Madagasikara dia izay matoky tanteraka ny fitsarana. Ary izay mahatsiaro tena fa tsy manaraka ny lalàna tsisy tomika. Ny tapa-avitria ny mpifidy ambany dia ambany kosa no notsipahan'ny kandida avy amin'ny mpanohitra Lalatiana Ravolomanana fa tsy nanehoana ny tena demokrasia ny fifidianana ben'ny tanàna ny iraika amin'ny 30 Jolay teo. Zay ngatra ny ampiandohana dia fananambara kosa hoe kilalao maloto ity resaka fanomanana ny fifidianana lazaina fa ifoty ny ary teny ifoty mihitsy raha ho anay dia hitantsika ny zavatra mitranga fa raha Antananarivo renivohitra manokana ny jerena dia ambany ny tapa-avitrian'ny olona na dia mifidy tsy naneho ary tsy niainana mihitsy ny tena demokrasia ity fifidianana teto Antananarivo renivohitra ity ka ny afapo tsisy afapo zany ny azo lazaina kosa nefa dia izao nanaiky ianao andray anjara atao anatin'izany fifidianana izany niezaka nitondra fanovana satria dia tena nanao fampelezan-kevitra ifotony. Tonga maro teny amin'ny senita ny avy ao amin'ny antoko tiako Madagasikara nandritra ny fanambarana ampabemasy ny voka-pifidianana vonjomaika teto Antananarivo saingy tsy teny kosa ny kandida Lalao Ravalomanana, tsy hita teny ihany koa ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy, hita teny an-toerana ihany koa ny ekipa ny avy ao amin'ny mpanohitra. Androany tamin'ny 4 tolakandro no farany nandraisana fitarainana teny amin'ny tribunal administratif hatreto tsy nahazona vaovao ny antotanisa ofisialy ny ireo fitarainana voaray andrasana araka izany ny fanambarana avy amin'ity rafi-pitsarana ity. Eny anivo ny fampianarana ambony kosa indray ny ravina ny olana teo amin'ny sendika ny mpampianatra pikaroka vita sy ny omaly ariva ny fifanarana teo amin'ny ministera ny fampianarana ambony ny ministera ny vola sy ny teti-bola ary ny eo anivo ny CSS andray anjara amin'ny fanadina-panjakana bakalorea araka izany ireo mpampianatra pikaroka ireo ariverina andray ny fampianarana arahantsika vetrany ny fanadiadiny Lili Rabiata. Tontoso omaly ariva tao rin'ny fiaonam-be mpampianatra pikaroka ny fanaovan-tsony ilay fifanarahana na lettre d'engagement nangatahany CSS andraisana indray ny fampianarana. Mariky ny fanekena ny anatanteraka ny fangatahany io fanaovan-tsony io. Fampiarana ilay didim-panjakana 12-16 mamaritra n'ilay grille indiciaire io ampiariny io. Ny volana oktobra izao no anatanterahana ny fangatahana. Tonga tamin'izay fanaovana sony izany zay zahay satria efa misy zany io fanatanterahana amin'ny apahany zany amin'ilay fangatahana tsy apahany moa zany fa fanatanterahana ny décret anankiray izay tena nataon'ny enseignant chercheur sy ny chercheur enseignant hoe izay ny lahara-pahamehana ka ny fanatanterahana azy moa zany dia na dia efa nolazaina fa tamin'ny volana oktobra nangatahany zareo dia hoe mba manaova geste ary mba ahafahanay tena mino fa tena hatao tokoa io zavatra io dia le geste zay zany le teneniko hoe zay le faran'izay azo atao. Efa miravina ny olana araka ny fanazavan'ny mpampianatra pikaroka saingy miankina amin'ny fivoriam-be mpampianatra pikaroka isaky ny université manerana ny nosy ny fiverenan'ny fampianarana. Ny discussion zany avy aty amin'ny bureau national tsy mamoaka hevitra ny bureau national raha tsy amin'ny alalan'ny président ny section rehetra manerana ny nosy sy ny vice président rehetra ary rehefa natao zay consensus zay dia tsapan'ny bureau national CSS fa tokony andrainy andraikiny itsika isaky ny section aby fa efa tonga amin'ny tena ambara tonga ambony tsika amin'ny fitakitsika ary dingana lehibe zao zavatra vita androany zao zay vita omaly izay tsy ho raisitsika ambany zavatra izany fa raisitsika ho fanomezam-boninahitra ny CSS izay mpitaiza ny tia tanora tsika eto Madagasikara ity.
etsy ankilan'izay efa milamina ny fanomanana ny fanadina-panjakana bakaloria hoy avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Miisa 7,700 sy 8,9 sy iray hetsy ireo mpiadina ny soratra anarana manerana ny nosy ary 2,900 ny foibe mpanadinana. Ny filoam-pitsara ny taratasy-mpanadinana na ny président du jury, ny chef de centre sy ny chef de centre adjoint, ny surveillant ary ny eo anivon'ny secrétariat raha tsy ahivina no sahan'ny université. Efa niomana ny amin'ireo ny université tsirairay araka ny fanazavana. Efa milamina daholo raha ny président du jury sy ny chef de centre. Efa milamina tsisy atahorana. Ny fandray tsy tapaka izay eto ministère amin'ireo président ny université. Mbola veriko indray mandeha manana ny organisation io université tsirairay efa misy consigne apetrakin'jareo milamina tsisy atahorana fa defa miandry ny alatsinainy fotsiny tsika ny anomboana an'izy. Isy ihany araka izany ny fanadina-panjakana bakalorea ny alatsinainy izao ary andray anjara amin'ny fanadina-panjakana io ireo mpampianatra mpikaroka miisa manodidina ny 2,000 manerana ny nosy. Ny 17 ny volana aogositra izao no hanomboka ny tapany voalohany ary ny 14 ny volana kosa ny tapany faharoa ho an'ny mpiadina sokajy teknika. Arak'izany ny vahany olana ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka nandresy ny CSS nahita vahaolana sy vola ny fanjakana raha ny fanadihadiana nataonay vola avy ao amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola izay tokony ho nandoavana n'ireo lika na ny fitambarakaramatelo volana izay raisy ny mpiasan'ny finansa no navadika andoavana ny vola ny CSS aloha. Tokony mandray ireo lika io ny mpiasan'ny ministera amin'ity volana aogositra ity saingy nirotsaka ny taratasy manemotra izany ho an'ny volana oktobra noho tsy maintsy andoavana ny volan'ny CSS mba anaovan'izy ireo ny fikarakarana ny bakalorea. Ny tambakaramatelo volana tokony ho an'ny ministera ny vola sy ny teti-bola izany no navadika ho tambakaraman'ny CSS tranga izay mampametra-panontaniana momba ny hoe raha raha-mpianakaviana anga ity fitantanana ny volam-panjakana ity no tahaka izany ny fitantanana azy. Tranga izay manapirofy ihany koa fa tsy milamina ny resaka toe-karena sy ny fampidiram-bola ny fanjakana matoa izany no zava-misy iverenantsika misimisy kokoa izany raha mpitso fa hivadika eo amin'ny tontolo ny herinaratra kosa indray. Milaza ny anao fanambarana mihezinezina ny mpiasan'ny JIRAMA izay manao fitokonana eny Sonerana raha mpitso ary nilaza fa andeha anidy ny birao ny fitantanana foibe eny Ambojatovo nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra omaly ny fanomezana ny fitantanana ny fitoerany JIRAMA eny Mandriseza ho an'ny orinasa vahiny Symbion Power nandritra ny 20 taona. Tsy naresy lahatra ny ministera ihany koa nisosokevitra ireo mpiasan'ny JIRAMA raha nambara ny ministra Androany Ratsika vetrany ny fanadihadiana. Araka ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny ministra omaly nankatoavy ny fanomezana ny fitantanana ny fitoerana eny Mandriseza ho an'ny orinasa Symbion Power. Nankatoavina ihany koa ny fanomezana ny fizarana ny jiro sy ny fitaterana ny vokatra ho an'ny JIRAMA. Ireo fifanarahana roa ireo izay samy naharitra 20 taona. Raha tsorina izany dia ny mizara ny herinaratra no ataon'ny JIRAMA fa ny fitantanana kosa dia an'ny Symbion Power. Ny eniko aloha ny resaka ataon'ny syndicat sasatsasany eo amin'ny JIRAMA momba ny hoe ny fahafahan'ny fahaizandry zareo anarina n'io centrale io amin'ny herin'ny zareo manokana amin'ny vidiny ambany dia ambany. Za manokana aloha tsy resy lahatra amin'izany satria expert vitsivitsy no efa nampanaovinay fanadihadiana momba n'izy io raha ohatra ka ny expert internationaux milaza fa hoe eo amin'ny 11 na 12 millions de dollars no ilaina mba hanarenana ny centrale. Ny membre amin'ny syndicat kosa mahita fa hoe 200 millions d'ariary dia efa ahafahany mampandeha an'ilay izy manarina an'ilay izy be dia be loatra le elanelany ka ohatrany tsy dia ananako fahatokisana ny expertise-ndry zareo. Manoloan'izany tsy ho ela dia hifarana ny délestage raha ny fanazavana ny nentiny ity tompon'andraikitra ity. Raha ny totaliny zany dia eo amin'ny 37,6 mégawatt eo amin'ny 205 méga zay ilainy réseau interconnecté n'Antananarivo no tsy ananatsika fa inoko fa ho voavady sy ho ela izy io. Raha ny fanazavana azy fiananivo ny syndicat ny mpiasan'ny JIRAMA kosa dia olana ara-bola ary tsy fahavitany ny fanjakana sy ny JIRAMA mandoa ny volan'ireo prestataire. Miara-miasa amin'ny famokarana herinaratra no mahatonga ny délestage ankehitriny. Izany hoe olana ara-bola avy amin'ny fanjakana malagasy izany fa tsy vokatry ny fomba fiasan'ny mpiasan'ny JIRAMA.
Sasanangy samihafa ireo ny fanazavan'izy ireo. Hanamafy ny fitokonana ireo mpiasan'ny JIRAMA raha ny fanazavan'izy ireo. Tsekin'izy ireo ny fanapa-kevitry ny fanjakana ary akatriny amin'ny foibe Ambohijatovo izy ireo raha ampitso 17 ny volana Aogositra manoloan'izany. Ny zavatra tapaka anio arivo amin'ny fivoriany ny comité de grève sy ny intersyndical nationaly dia olazaina mpahabemaso rapitso ny fanapa-kevitra fanandrify amin'ny zavatra nolazaina tamin'ny Haino Amanjera. Andrasany indray araka izany ny fivoarany tsy fitakiana ataon'ny mpiasan'ny JIRAMA ity raha ny fanapa-kevitra niraisin'ny fanjakana treto anaraka ny dian'ireo orinasa malagasy lasany vahiny izay tsy tafarina hatramin'izao ary sarara manaja ny cahier de charge ny JIRAMA araka ny nambariny ireto syndikalista ireto ary tsy misy afa-tsy ny fanomezana fitaovana sy fahafahamihetsika ho an'ny teknisianina malagasy ihany no vahaolana maharitra amin'izany vahaolana izay tsy eken'ny fanjakana. Mbola eo amin'izay lafiny toe-karena izay hatrany ny ravina ny olana ora vitsivitsy taoriny fitokoana ny mpiasan'ny Instat tandroany amin'ny herinandro ity no andoavana ny karaman'ireo mpiasa 940 nanomboka tamin'ny volana Jona teo araka ny fanazavana. Ankoatr'izay ny tsy fisian'ny vola no antony tsy havitany ity sampandrara ity mamoaka tarehimarika ara-potoana raha ny fanazavan'ireo mpiasa fa arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Ny katona nanomboka tamin'ny 7 maraina ny Braony Instat Anosy androany. Nanao hetsika fitokonana ireo mpiasa noho ny tsy fandoavana ny karaman'izy ireo 3 volana sy ny kinapsa nanomboka ny taona 2024. Ny ravina ny olana taorin'ny fihaonan'ny filohan'ny syndicat ny mpiasan'ny Instat, ny minisitra tompon'andraikitra ary ny tale jeneraly. Amin'ity herinandro ity no ivoaka ny karama 2 volana amin'ny Takina. Miandra ny fanampiana avy amin'ny fanjakana kosa ny fandoavana ny karama volana Aogositra. Ny vahaolana le tena hoe akaiky zany aloha ny resantsika voalohany dia ny resaka karama hoe ho avy ao anatin'ny latsaky ny herinandro ny karaman'ny 2 volana raha tsy diso izay le tena nidirika aby. Ny à long terme anatin'le fangatantsika hoe mila fanatsarana mihitsy ny Instat dia laza zany ny ministra fa efa ao anatin'ny fandinihana zany ary efa ao anaty efa misy dossier efa homaniny momba izay fa miara-miasa amin'ny fotsiny ny syndicat sy tsika mpiasa rehetrarehetra ao anatin'le fanatsarana. Ankilan'izay ny tsy fisian'ny fahaiza-mitantana ao amin'ny Instat ny voalazan'ireo mpiasa fa antony tsy ahafahana manao ny fanosana ara-potoana ankoatra ny olana ara-politika. Tsy mangarahara ny fitantanana, mihemitra ihany koa ny mpamatsy vola amin'ireo tetikasa fanosana ataon'ny Instat. Miandra ny fanarenana urafsy ireo mpiasa natsarana ny fomba fiasa araka ny fanazavana. Ny fitakin'ny syndicat moa araka le ao anatin'ny banderole izany dia fanoloana amin'ny mpitantana fa tsy mpitantana rery fa mila vozina koa ny rafitra mba hiverenan'le fidiram-bolan'ny Instat amin'ny maha-epika anazy rehefa nilazaina foana hatramin'izay zany. Dia ao anatin'izay fanatsaran'izay be da be ny hevitra tokony voatra ao anatin'izay. Tokony verina ny fitokisan'ny olona amin'ny Instat, tokony miha tsara ny rafitra fitantanana ato mba hisiany mangarahara indrindra amin'ny resaka ara-bola. Raha tsy ahivana, ny fakanan'ny karatra statistika no isan'ny asa ataon'ny Instat amin'ny andavanandro. Efa misy ihany koa ankehitriny ny fanisanam-ponina raha toka ny taona 3,770 no nisin'izany farany. Hatreto mbola miantona ny fanisanam-ponina io noho ny tsy fisian'ny famatsim-bola. $5 isaky ny mponina no ilaina raha tsy ahivana amin'ny fanisanam-ponina ary maharitra 3 taona ny asa. Fa tsy matahotra ny andravana ny anteny miram-pirenena kosa ny ankamaroan'ireo solombavambahoaka ny fandravana ity androm-panjakana mpanao lalàna ity izay efa ahahin'ireo solombavambahoaka ankehitriny manoloana ny fiazakazahany mpitondra fanjakana ametraka ny maronisa ao amin'ny anteny miran-dolona sy ny fitadiavana maronisa vaovao indray ao amin'ny anteny miram-pirenena raha tsy hiavetrany ny fanadiadiany Erinirina Rabary. Efa ela nandrendresana ny finiavany mpitondra fanjakana ankehitriny ametraka ny maro anisa ao amin'ny anteny miran-dolona tamin'ny alalan'ny fifidianana kominaly farany teo iny. Efa maro ihany koa ny fitarainana mikasika ny fanodikodinana ny vokam-pifidianana indrindra ireo any amin'ny faritra. Ny filohan'ny tokatry VM rahateo efa nilaza ny anaovan'izy ireo ny fomba rehetra ahazona izay maro anisa izay ao amin'ity androm-panjakana ity. Fomba izay ahafahan'ny filoham-pirenena mandrava moramora ny anteny miram-pirenena ihany koa. Mazava nefa fa ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjara ny mpifidy tamin'ny fifidianana kominaly farany teo ka tsy anana ny lanjany manoloana ny tsombam-bahoaka no fidin'ny vahoaka mivantana ny loholona ho fidin'ny mpifidy vavety eo hoy ny mpandinika politika iray. Hoe fandravana ny ery olona lanim-bahoaka njery hoe zany aloha tokony hoe hipetraka soamantsara indray raha misy Sénat io ny olona hifidy an'izany dia olona inona moa
grands électeurs mifidy an'izany reto lambahoaka dia raha noho ny fisindreto no andravaninao andreto mety hitarika zavatra hafa indray zany zavatra zany le be ny tanàna hoe hahatokisanao zavatra amina lalana isan'olona vitsy dia vitsy ary mbola voateritery sy voavidy vola zany koa no hianteherana ave dia mitady hipetraka amin'izany zavatra marefo dia marefo zany le fitondrana hoe goavam-be dia manahirana zany dia ny amiko zany raha izany no mitohy dia mitarika crise vaovao ary tena crise institutionnelle any zany zavatra zany rehefa kelikely. Itsakilana nefa ireo sy ny bavambahoaka milaza ny tsy matahotra ny andravan'ny filoha-pirenena ny antenimieram-pirenena saingy nambaran'izy ireo fa tsy ho tafarina vetivety ity androm-panjakana ity raha mbola hiandra ny fifidianana vaovao indray. Mikasika ny fikasan'ny filoha-pirenena hitady ny maro anisa vaovao eny amin'ny antenimieram-pirenena kosa nambarany sy ny bavambahoaka Antananarivo fahatelo fa efa nisy ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle saingy tsy hain'ny filoha nampiasa izany. Fa nomena zay majorité na maro anisa zay ny filoha-pirenena teo aloha teo le atsotsika hoe PMP ohatrany tsy nety angamba ny mety hoe ny fandraisana tao anatin'le nananganana le vondrona sy le olona nomena an'izay zavatra zay dia reny ny efarany ohatra ka mieritreritra ny eo anivon'ny mpanantanteraka fa mahazo maro anisa be izy teo anivon'ny communal ka dia afaka tokoa ny ametraka ny maro anisa ho anazy eny anivon'ny antenimieran-doholona ny antenimieran-doholona ane azadina ao anatin'ny lalam-panorenantsika zany fa tsy afaka misolo ny antenimieram-pirenena. Ny antenimieram-pirenena no afaka misolo ny antenimieran-doholona rehefa mbola tsy mitsangana io androm-panjakana iray io. Isan'ny irika ahafahan'ny filoha-pirenena mahazo izay maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena araka ny nambarana izay ny manangana ny assemblée constituante izany hoe sy ny bavambahoaka vaovao tendrena anampy ireo raiky amin'ny 50 efa misy ankehitriny. Mipetraka araka izany ny fandaninany amin'ny hoe aiza indray no ahitany fidondram-panjakana vola omena ireo olona vaovao ireo. Ny fanjakana izay efa hita fa sepitra tanteraka ankehitriny amin'ny resaka arabola ka antony mahatonga ny krizy isan-karazany eny amin'ny resam-panaraha-panjakana. Fahamaranantsika izay lafy ny toe-karena izay tsy mirindra ny asa ny faditseranana sy ny seranam-piaramanidina antony mbola mampivoaka ntsokosoko ny sistany malagasy ny harem-pirenena raha nambarany tale jeneraly ny faditseranana antony ilana fametrahana fiara-miasa eo amin'ny mpisehatra rehetra ny lalàna no tokony ampidirina ao anatin'ny politika ny fiarovana ny sistany hoy ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale ny Andra Ndrenarsoa. Na dia lokaloka ny fitondram-panjakana malagasy aza ny anafoana tanteraka ny fivoahan'ny harem-pirenena antsokosoko makany ivelany mbola mitoy ny fanatrarany eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Antony mbola mifangaratra eto ny anjara asa mpisehatra ny faditseranana izay tompon'andraikitra ny fanaraha-maso ny entana mifamezivezy raha toka ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar sy ny seranam-piaramanidina izay miantoka ny fahatongavan'ny mpandeha sy ny entana hoentina. Nomboka tamin'ny voalohany taona dia nisy ihany ny hoe trangana hoe entana mivoaka tsokosoko teny amin'ny aéroport no Ivato aloha no tena hoe fantatra hatramin'izao zany. Ka zay zany nampandray andraikitra mifanjakana efa ela efa nanomboka tamin'ny volana janoary tany hoe miara-miasa nareo mitadiavanareo solution marina fa tsy dia tena misy mbola tsy betsaka ny tena hoe mila moyen be dia be raha resaka hoe scanner fotsiny azy fa dia hoe amin'izay enta manana aloha dia asio resaka collaboration resaka partage d'information partage ny renseignement iarahanareo eny mba tsy hiverimberena nyreny zavatra mitranga reny izay tiako hoe manabotra ny firenena zany amin'izao fotoana izao. Rafitra roa no tokony hojerena mba ahafahana mandrindra izay fiara-miasa izay raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray avy eo amin'ny ivon'ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Voalohany ny fampiasana ny lalàna mifeny sistany amin'ny politika hoentina miaro izany. Faharoa ny fampiarana izany amin'ny fitantanana izay raha misalama tompon'andraikitra rehetra voakasika izany. Avec la collaboration d'autres entités de l'État sur les plateformes aéroportuaires. Ny fiara-miasan'ny androm-panjakana hafa eo amin'ny vovonan'ny fitanterana anabakabaka no ahafahan'ny faditseranana mahazo antoka amin'ny mpandeha sy ny entana hoentina. Aorian'izay no ahafahan'ny mamaritra izay manara-dalàna na tsy sy ny fepetra ahafahana manao izany. Peut être transporté dans quelles conditions et ce qui ne l'est pas. No tanterahan'ny omaly sy androany fifanankalozan-kevitra teo amin'ny mpisehatra eo amin'ny faditseranana sy ny sehatra tsy miankina ary ny tompon'andraiki-mpanjakana ahafahana mandrafitra amin'ny paikady izay hivoaka tsy ho ela raha ny nambaran'ny tale jeneraly ny faditseranana.
ity atrikasa ity izay vatsiny firenena Finland vola. Tsy milamina ny tany sy ny firenena mivedina indray ny raharaha fakana ankeriny na ny kidnapping eto amintsika. Ireo teratany vahiny no tena lasibatra amin'izany. Milaza nefa ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean fa milamina ny eto Madagasikara, miteraka tsy fatokisana ny Madagasikara ny tranga tahaka izao ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena ary misakana ny famatsiam-bola eto amintsika. Nilaza kosa ny mpitandro filaminana fa mbola mitohy ny fanadihadiana momba ny fakana ankeriny ilay teratany karana tompony Conforama Tsaralalàna teny Amparibeo Malmaraina. Fanampanazavana iarana amin'ny Gaeton Andriantsilavo. Mipoitra indray ny resaka kidnapping miakatra amin'ny dingana avoavo kokoa dia ny fakana-keriny ny asa ratsy amin'izao fotoana izao. Mbola tsy hita hatramin'izao ilay mpandraharaha teratany karana iray nisy nakan-keriny teny Amparibeo Malmaraina. Tsy mbola nisy nipika hatreto ny toy nyity fakana-keriny ity. Tsy mbola fantatra hoe iza no nakan-keriny, tsy mbola nisy fangataham-bola ny ainy, tsy mbola fantatra ihany koa hoe aiza ilay tompony magazay lehibe eto Tsaralalàna. Tahaka ny mahazatra mitohy ny fanadihadiana hoy ny zandarmariam-pirenena, efa mikaroka ireo mpanao asa ratsy ihany koa ny mpitandro filaminana. Nisy tranga omaly kidnapping dia efa mitady zay navita niny mpitandro filaminana roa totany fa meny miasa ny polisy sy ny gendarme. Fa nytiako tenena dia hoe miezaka hatrany na andro na alina manao ny fitandrona ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana io. Na dia kely aza ny fitaovana ananany eo amin'ny olona zany eo amin'ny fitaovana ampiasaina dia miezaka hatrany ny mpitandro filaminana rehetrarehetra amongatra an'io. Na ireo teratany karana miasa simonina eto amintsika aza tsy mbola nandrenesam-peo na dia niezaka nanontany ny fikambanan'izy ireo aza izahay tandroany. Raha ny fanadihadiana nataonay kosa dia tranga roa no azo vinavinaina. Eo aloha ny hoe règlement de compte eo amin'ireo samy teratany vahiny ihany no mifampakan-keriny noho ny antony samihafa, fa eo ihany koa ny hoe efa mitatra ny sain'ny mpanao asa ratsy ahazoana vola misimisy kokoa. 23 ora teoriny ny fakanan-keriny io teratany karana io. Tsy fantatra hoe inona amin'ireo tombatombana ireo no tena ny tranga. Na inona lazaina, misy fiantraikany amin'ny ilazan'ny Madagasikara sy ny toe-karena ny tranga tahaka ireny, hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena nanontanianay. Raha mitentsika eo amin'ny rafiny diplomatika dia miteraka izany tsy fatokisana amin'ny Madagasikara zany zao zay, satria na ny hoe firenena samy firenena dia hoe mba mila ihany koa zany hoe fiarovana ny teratany zany any amin'ny toerana anankiray, satria reny zany zao misy convention miaraka amin'ny hoe amina étranger zany amin'ny teratany vahiny zany amin'ny toerana ohatran'ireny ohatra. Faharoa eo amin'ny lafiny toe-karena dia hoe misakana bebe kokoa indray zany amin'le hoe fampiasam-bola eto amintsika ny investissement zany, satria ny olona raha ao anatin'ny sécurité générale zany sarotsarotra ny hoe hampiasa vola amin'izany. Ny 17 ny volana janoary lasa teo tsy ahivona no nisy fakanan-keriny ny consul-n'ny Corée teto amintsika. Mbola misy teratany karana tsy hita ihany koa hatreto ary efa ny famitadiavana mbolana maro. Manoloana izany mazava aloha izao fa misy ezaka goavana mila atao amin'ny resaka fandriam-pahalemana manoloana ireny tranga rehetra ireny. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray ny fampihenana tsikelikely ny fitohanany fifamoivoizana. Io no tanjona tratrarina manomboka ny zoma izao izay hetsika ataon'ireo anivon'ny zandarmariam-pirenena miaraka amin'ny fiara-miasan'ireo anivon'ny fitaterana samihafa, ny polisy sy ny mpitondra sarety sy ireo maro samihafa. Ireo lalana mivoaka sy miditra ny renivohitra no anaovana ny hetsika toy ny eny Ambohibao, Andranomena, Anosizato, Ampitantafika ary Soamanandrary. Tsy voakasika izany kosa ny ato anatin'ny Antananarivo renivohitra tafiditra anatin'ny politika ny Zatoandro fandroany izany raha ny fanazavany teo anivon'ny zandarmariam-pirenena. Ratsika vetrany ny fanampanazavana. Eo zany no isariana antsika rehetrarehetra hoe ity zavatra atao tia dia sanatria koa hoe anaovana famaizana fa analefana embouteillage ary isotonana lesona rehefa vita ny Zatoandro. Tanjona zany ny ampihena ny embouteillage. Izay dia tsy afaka ny teny misy hoe tsy hisy ny embouteillage fa ahena ny embouteillage arakaraka ny maridreva izay nefa rehetsiretinay anaovana azy zany. Raha ny zava-nisy hatramin'izay efa asa fanaon'ny zandary sy ny polisy isan'andro ny fandaminana ny fifamoivoizana. Andrasana indray ny hoe inona no zava-baovao entin'ireo polisy sy zandary ireo aoriana ity tetikasa ity. Fa tsy hanasa ary midona nananam-poana ny 700 ny tanora eto Madagasikara. Isan'ny olana lehibe eto amin'ny firenena ihany koa ny fahalainan'izy ireo mandray anjara amin'ny sehatra samihafa. Raha tsy ahivana, tanora avokoa ny 570 ny mponina eto Madagasikara. Araka ny tatitra avy amin'ny polisy-pirenena nefa saika tanora avokoa ny ankamaroan'ireo voatonona sy voasambotra ho mpanao asa ratsy eto Seroa. Nisy araka izany ny famelabelaran-kevitra ny arahana tamin'ny tanora androany tao amin'ny Hôtel de Ville. Ratsika vetrany ny fanampanjavana.
Mbola tsy vonona moa izay fanampanazavana izay fa lafim-baovao hafa kosa indray nanameloka ny fanafiana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra vivatan'ny fianarantsoa ny Reporters sans frontières tamin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo an-gazety hatramin'ny omaly hariva araka ny fanazavany toy ny ndatsoratry ny RSF Virginie d'Angeles dia takin'izy ireo ny anaovana fanadihadiana aingana maleo tena mba ahafahana mitondra izay meloka eny anivon'ny fitsarana tsy tokony voatohitohina ny asa fanaovan-gazety hoy ny Reporters sans frontières indrindra amin'izao fifidianana izay mifamaofao izao miandry ny fivoaran'ny fanadihadiana mahakasika ny rarahan'ny vehivavy fianarantsoa ny RSF ankehitriny. Faraka ny nolazaina tamintsika teny ampiandohan'ny fampahalalam-baovao dia manambahiny isika amin'ity takariva ity ramatoa kely Ralisy Nirina Mars Tana Ralisy 20 taona izy ary avy any Ambaravarankazo Ambohimanarina mpiambana ao amin'ny club 3FP Analamanga ny tenany izay nandray anjara tamin'ny lalaon'ny nosy farany teo tany amin'ny nosy La Réunion. Miarabanao mamerina ny arabanao namana Ralisy. Miarabantsika rehetra to. Ie, fantatsika rehetra moa fa ny tenany no nitondra ny sainam-pirenena nandritra ny fanolorana ny medaly ho azy teo amin'ny kianja tany La Réunion izay. Angatantsika ary izay tantara amintsika fohy ny zava-nitranga nandritra izay fanolorana ny medaly volamena izay. Voalohany indrindra aloha zany rehefa nitondra an'le rehefa nandeha ny fizarana médaille ka andeha hakatra podium dia efa niteny zany ny entraîneurako hoe hoento izy ity sainam-pirenena ity. Rehefa netiko zany le sainam-pirenena dia tonga teo amin'ny podium. Dia amin'ny podium moa zany misy ny voninkazo anankitelo aorianan'le podium. Dia rehefa tonga teo amin'le podium dia nalatsako tao ambadiky le voninkazo zany le saina. Moa koa le izy zany ohatry ny efa nandindona anahy. Dia nalatsako tao ambadiky le podium le saina dia notonona zany le faharoso fahatelo dia za andeha akatriny mbola tsy niomana ny akan'le saina dia le entraîneur zany sy nialina anahy ihany hoe alaivo izy le saina dia asaloha eo amin'ny sorika ao. Dia rehefa nandeha niakatra podium zany dia avy hatrany tonga dia nisalorako le sainam-pirenena dia aleo aloha ho teny antsika mpijery indray ary hoe nanahoana ny fihetseponao rehefa nisy an'le fisintomana an'le saina teny aminao mety hoe natahotra ve sa menatra sa tezitra sa nanahoana fihetseponao tao anatin'izay? Nalahelo zany amin'ny lafiny iray tezitra ihany koa amin'ny lafiny iray. Inona ny anton'izay fihetsepo izay azonao zaraina amin'ny mpijery ve hoe tezitra ianao nalahelo ihany koa mety hoe te hitomany ve nisy fahatsapana manokana ny lanjan'ny sainam-pirenena ve tao anatinao? Nisy tokoa zany. Nalahelo zany tamin'ny lafiny iray satria fanitsakitsahana amin'ny fanevam-pirenena malagasy aloha voalohany indrindra dia tsy fanajananay atleta izay nanatrika ny Jeux des Îles tany La Réunion koa. Dia tezitra ihany koa amin'ny lafiny iray satria le fanitsakitsahana an'le saina? Nanitsakitsahany an'le saina aloha zany moa koa tsy fanajany anahy. Nanahoana indray kosa ary ny fihetsiky ny mpijery tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay hoe niorakoraka ve mpijery sa hoe nanao fihetsika hafa ankoatran'izay efa fataon'izy ireo? Nanofahofa saina zareo sady niorakoraka tsy nanaiky an'le saina nosotomin'ny Madame Catherine tetỳ aminahy zany. Farany ara-maranantsika ny resadresaka omaly nandray anareo teny Avoloa ny filohan'ny Repoblika Malagasy nanahoana ny fihetseponao tao anatin'izay fa ihany koa nandritra ny famaranana ny lalaon'ny nosy tany La Réunion ianao no nampitondra ny sainam-pirenena tamin'ilay lanonam-pamaranana nahoana ihany koa fihetsepo anatin'izay inona ihany koa no mety hoe etaetanao na hoe vinanao amin'izay mahafiaina ny maha-atletanao izay? Surprise be tamiko aloha zany le surprise be tamiko zany le hitondra an'le sainam-pirenena satria alika may foana moa zany ny porte drapeau amin'ny malagasy dia tsy napotsiko zany le izy faliko amin'ny lafiny iray. Ie dia hisoratsika ary Ralisy ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao teny antsika fa mbola ho hitantsika tao anatin'ny fahitalavitra kolo ny tenany amin'izay fiainana maha-atleta azy izay fa hamaranantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Olona 7 no maty, 10 mahery kosa no naratra omaly tany avaratra atsinana ny Nigeria. Fanafiana vaovao mahavoarory ny vondrona Boko Haram. Bomba mahery vaika iray izay napetraka tao amin'ny tanàna Sabongari no voalaza fa napoakan'izy ireo.
indry kosa hofitinina aminao ny mahatombo avao ny songadina tamin'ity anio ity na tsipy ny senity tany amin'ny tribonaly misahana ny raharam-panjakana avokoa ny tsy fahombiazana teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana mbola nasany laza ny filohan'ity rafitra ity androany fa nanara-dalàna na dia saika isaky ny distrika aza ny fitarainana voaray sy ny zava-baovao ilalao ravalomanana no lany be ny tanàna ny Antananarivo araka ny vokatra vonjomaika nivoaka teny amin'ny senita androany. Tsy afaka handravany anteny miram-pirenena ary hitondra ny firenena amin'ny alalan'ny anteny miran-dolona kosa ny fitondrana hoy ny mpandinika ny raharam-pirenena ankehitriny eny ambany fatokisan'ny vahoaka ny fitondram-panjakana tranga izay voaporofo tamin'ny fitsipahany mpifidy ny kandida HVM tamin'ireo toerana izay manana jiro sy tonga ny fampahalalam-baovao maro. Nandresy ny CSS teraka tsy maintsy nitady vahaolana ny fanjakana manoloana ny fanadinana baccalauréat ny tambakaramana ny ministera ny vola sy ny teti-bola araka izany no nampiasaina andoavana ny karamana ireo sindika ny mpiasa eny amin'ny anjerimanontolo ireo. Iamafy kosa ny fitokona ny mpiasan'ny Jiramara ampitso fanoherana ny faneken'ny fanomezana ny fitantanana ny ivotoerana ny mandro-seza ho an'ny orinasa Amerikana Symbion Power moa no antony ity fitokonana ataon'izy ireo ity raha tsy haivina. Dia ny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao raha ampitso amin'ny iray ora atoandro indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar revukaja Natura. Izainufkar lavamni zafka si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampahalalam-bavao ny arahanao tamin'ny soka vitre, nature.